nisy zazavavy kely antsoina hoe Fifa Kamboty izy. Efa maty ny ray aman-dreniny, dadabe no mitaizana azy, ny bebe koa efa maty. Efa tonga eo amin'ny fotoanany adolescente izy satria tamin'izany fotoana izany izy teo amin'ny 14 taona teo eo, 20 taona manodidina teo eo. Ndray ary dia lasa nanieritreritra ratsy le banitelahy teo an-tanànan zareo satria nahita le hatsarambikany. Nandaingana izy telahy Fifa hoe misy anniversaire anay aky fa tongava ndria any aminay. Amma mbola sipa kely mbola tsy ampitoana anazy, mbola tsy de vorosaina loatra dia tsy mahalala izy fa tonga dia nanaiky. Tonga tany amin'ny trano zareo ary izy dia ireo tokoa fa manao fety eo an-tanàna. Izy telahy rery nefa eo dia misotro toaka sy manao revirevy izy rehetrarehetra. Dia Fifa moa tsy mahalala ninina fa dia hoe miaraka mifetifety eo. Nagaka nefa fa zava-pisotro nisotro ny Fifa dia nampino zareo karazana mahadomelina amin'izay izy mba hoe lasa domelina ny vatany sy ny sainy. Nohony avy eo izy jereny fa ohatra lasa hafahafa ny vatany sy ny aitrany dia niheritreritra ny hody izy. Kanjo moa izy tsy nazaka ny vatany intsony. Tena narotin'izy telahy teo izy dia naolan'izy telahy. Nohony efa tonga saina izy avy eo nefa dia tesitra tamin'izy telahy dia lasa ihany ny hody. Adinony tao kapa ny vatany fotsiny sisa tonga ny an-trano dia vao niditra ny trano izy dia kakabeny dadabeany fa taiza kindry. Dia nitomany gokogoka izy tantarainy tamin'ny dadabeany ny zavatra nisy. Tesitra dadabe dia lasa ngena tonga dia niantso pôlisy teo hoe satria hitany ihany koa ny vatan'ilay zanany potipotika sy rotodrotika dia nentina nakany amin'ny hôpitaly ilay zanavavy. Tonga tao amin'ny tranon'izy telahy tokoa ny pôlisy nanao vérification marina ve sa lainga lazay dadabe dia tena marina tokoa satria fandriana mbola miparitaka, ny revo mbola ety sy eroa, ny douche mikorotana dia gadra tany am-ponja izy telahy. Mbola hiatrika fitsarana. Afaka ray volana an'iny dia nandeha tokoa fitsarana. Indrisy nampalahelo anefa fa dia afaka mahadoidio izy telahy. Anto dia satria ny dada moda olona pôlisy marimila dia tsy maintsy nataony izay fomba tsy hitazonana ny zanany amin'ny mahazanany anazy dia afaka mahadoidio izy telahy. Tesitra tamin'iny dadabe avy eo hoe fa ahoana koa izy ny tokony mba hoe hiara-ny sasy satria tsy nananolana zaza tsy ampitoana. Nandeha nakany amin'ny lehibe ny tompony andraikitry ny maramila dadabe ny angavy hoe tokony mba ho saziana re tompoko le olana nanao ratsy. Tsy nampino zareo siry dadabe fa hoe afaka mandeha ianao fa izay vali fitsarana dia valiny ihany. Tesitra dadabe fa mieritreritra ny hamalifaty. Nandeha vidy basy izy, nahazo tokoa izy. Tsy fantatry le zanany vavikely fa nafeny le izy aloha. Ny trano dadabe sy ny trano le mpiray tanàna aminazy le misy an'izy telahy dia mifanila ihany kosa. Misy tokotany izany eo mampisaraka anazy fa mifanila le trano zareo, afaka mifampitsikilo izy. Izy telahy manao revy lava amin'ny mahazanak'olona manan-katao anazy moa izany dia manao revy eo. Indray takariva amin'izay dia nitsikilo teo am-baravarankely dadabe dia io fa misotro toaka sy manao revirevy izy telahy. Dia io ary fa mifanandrify baziny dadabe ibel. Ny paoziny dia mipetraka amin'ny sabaka be dia eto amin'ny fanandrifany vatany eto ambany eto misy an'ilay tavoahangy. Dia izy andeha hanokatra tavoahangy iny, ny filony dadabe tonga dia voatifitra teo amin'ny mahalela anazy. Taitra be avy eo ilay namandroa lava hoe fa nanino lahy. Vita aloha izany iny aloha valifaty dadabe voalohany. Lasa ny dadabe nandeha mivoaka ny trano ohatrantsy teo dia lasa nandeha tany amin'ny tsy mahay maka tany. Le rony nandeha niantso hôpitaly, nalefa tany amin'ny hôpitaly. Kanjo tsy naharitra 3 andro dia maty. Indray maraina nivy andeha vao maraina hoe misy direction alehany. Fokasiary izy andeha hidina any ambany any. Efa namboarina rehetra chauffeur ny tomobile dia eny ozinga chauffeur. Dadabe amin'ny efa miandry-kendry toana ihany ao ambadiky ny varavarankely ao. Dia lasa le rinitra tao anaty tomobile. Kanjo ny kendreny dadabe le misy ny essence an'le ria dia nitifiry ny dadabe le essence-any. Tonga dia mipoaka teo eo le tomobile. Maty tao anaty tomobile tao livy. Vita indray ny valifatin'ny dadabe fandroany. Tonga saina amin'izay avy eo ny dadan'le bandy nanolana zaza hoe tena ny ao ambadiky ity zavatra famonoan'olona ity dia dadabe.
de avy eo a lasa nandeha nitondra pôlisy izy a nikaroka an-trano dadabe hoe misy basy eo aminazy ao fa raha misy ao a dadabe zany tao ambadika le izy tonga tokoa ny pôlisy nahagaga nefa fa tsy nahita basy tao izy satria dadabe zany efa mailo de napetrany amin'ny toerana tsisy mpahita le izy. Nanomboka teo am'izay le bandy anankiray farany ka natahotra am'izay izy zany hoe izy ny tsy maintsy ho fatsy de lasa mangovingovotra matahotahotra le ry lasa mitebiteby lavana amin'ny andro atoandro ary na ao an-trano ary izy lasa tsy afaka miaina satria matahotra no voatifitra de nidiny am'izay ny trano nataony tsara hidy mafy be mihitsy satria izy rery ny tao an-trano de natao mafy hidy be. Ny dadany a tonga tampoka am'izay avy eo nandeha nitsidika anazy ao amin'ny efitrano ao nodondominy dadany efitrano kanto izy tsy nentina maly fa le ry le lasa saritahotra de tsy namoha efitrano tesitra ny dada de avy eo nitifiriny dada le varavarana izy avy nitifitra iny a le zanahy sitra avy eo tonga de nitifitra teo amin'ny varavarana ihany koa kanto tsy voatifitra mibasy ny dadany teo amin'ny fony mivaha moa varavarana avy eo a de io le ry efa mangovingovotra matahotra hoe averiko fa le olona mpamono olona ankeno nitifitra teo de zay nama tonga natifitra e de ny dadany voatifitra teo amin'ny fony de maty teo n'io tsy tratra-drano de le ry a lasa nandeha nigadra satria nitifitra ny dadany vita mivalifaty ny dadabe.